Lafim-baovao afa-tanteraka kosa no anisantsika ny fampahalalam-baovao antsika. Notolorana Valosoa solon-tenany tsy atrasa misa efatra no safidinana nandritra ny fifaninanana antony hoe concours de l'innovation technologique izay no karakarainy ny fikambanana Ariasa sy ireo ministera mpiray-ambony-nantoka aminy. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fampandrosoana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra ireo tanora mpandraharaha moa ity hetsika ity. Ariary.net no tanora mpandraharaha nahazo ny larana voalohany tamin'ny faninanana antsoina hoe concours de l'innovation technologique izay nokarakarain'ny fikambanana Ariasa. Misolo tena ny sehatry ny teknôlôjia ampifandraisana sy serasera na tika ny Ariary.net. Isan'ireo sehatr'asa efatra ny safidina tamin'ity faninanana ity ihany koa izy. Nitotsaina nandritra ny lanonana fanankatonana lehetsika Festival des entrepreneurs TIC tetsy Antaninarenina ny lanonam-panolorana. Sansanso iarahan'ny Ariasa zany miaraka amin'ireo ministera mpiasa-tsikazany miaraka amin'ny mpanohana ara ofisialy zany dia midelibere hoe iza no mpandresy hibatan'ny amboaran'ilay concours voalaza teo ary. Isan'ny mpiara-piombonantoka amin'ny fikambanana Ariasa ny ministera postra ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao izay nampiseho ny fahavononany ampiroborobo ny sehatry ny fandraharana. Izahay eo ministera ny postra fifandraisan-davitra sy ny teknôlôjia vaovao dia anisan'ny mpia ihany koa satria festival des entrepreneurs TIC zany man'ireo mpisehatra eo amin'ireo mpamoron'asa mampiasa ny fikirakiran'ny teknôlôjia vaovao. Izay no tena mandray anjara amin'ity fifaninanana ty amin'ity festival ity izay indrindra zany mahatonga ny hoe manome lanja zany an'io fifaninanana io ary manome tosika ihany koa hoe inona no azo miasa inona no azo fanampiana mba misehana amin'ireo tanora manana tetikasa amin'ny resaka teknôlôjia ny fifandraisan-davitra, tetikasa famoronan-asa, famorona ambony-asa. Zay ngamba no zava-dehibe tsara marina. Nitolorana mari-pakasitrana ihany koa raha solo tena ny sehatr'asa telo hafa dia ny sehatry ny fizahatany sy ny tontolo iainana, ny agribusiness ary ny angovo sy ny asa vaventy na ny BTP. Naritra roa andro ny festival des entrepreneurs TIC nahafahan'ireo tanora mpandraharaha ny voen'ny olana mianjady aminy ka ny antsony ny fanampin'ny fitondram-panjakana. Isan'ny songadina tamin'izany ny fangatahana fanamaivanan-ketra sy ny fanamorana ny famatsiana fitaovana. Tanjona ny ahavitana tetikasa iray hatramin'ny farany ho an'ny mpandraharaha mba hampitomboana ny ari-karena sy hamoronana asa.